Zava-doza nosoratany voamboana varominy ovelominy rakoto faly arika amin'ny sarandry sinaizy fetra sarobidy nambininy Bruno miaraka amin'ny anjarliva vantso iary ny ravo ary iony miajanirina nanatontosa mena vona. Nareo moa zany avaizaka ho aiza? Vany an-tanàna ka. Zany hoe misy asa kely zay hitany atolera any. Mahafengele tsy mananasa ary sika zay misy asa na lavitra nakaiky dia atao avokoa. Ary nareo ka? Mitovy aminareo ihany aka. Misy patabe zay mampitady mpamily dia izay no andehanako any. Tany an-tanàna raisiny fa ny atolera no miasa. Toa nareo teo ihany hoe mafy le tsy mananasa dia aleoko koa efiny. Zara teo mbola tsy manambady amanjanaka ka tsy misy olana. Zany ndray sefon'ny mpanangona sokatra tiano asako zany. Zany hoe makasokatra any anaty alana. Ary sao dia mba patara ihany ny esantsika aty raha izany. Ny ako mitondra sokatra ny ataoko aty mantsy. Andrasange? Tia amin'ny gazety le patabe sako raha ny firesaka zalana piditra. Tazanao ve? Somary maizimaizina kely ato anaty fiarako. Ka amin'io koa ngely esako e. Hitako eto fa ho mpiara-miasa tsika ka. Zaka kely aloha ny fiantso ahy. Ny andray raha lavaka. Dia faly mahafantatra ny raha zaka kely ary. Atoraka izany koa. Fa hono aloha e. Nareo ve tsy mahatsikaritra hoe ohatry maizimaizina zany ngely asantsika e. Mitenena ihany aloha moramora so isy andre eo ny resantsika. Matory daholo ireo hoe tsika sy nareo ary mpamily any nge zao no tsy matory eo e. Zany hira mandeha zany koa zao dia tsy hainao ny sasany. Eo manalava sofina ato alohan'ny reto ato fa mitady resaka fahafrety zany. Zany hira mandeha zany zao dia tsy tonga ho azy. Afera maloto ny ataontsika aty. Fangalarana sokatra tsokosoko. Fa vola be ny karama amin'ny fanarahana ka tsy nemotra ako. Eny vola be tokoa aloha ny karama e. Ray volana fotsiny dia efa mitovy amin'ny fitambaran'ny karama isan-taona ny raisinako. Eritreretinareo fotsiny hoe 1500 euro ny kely ary 2900 euro ny lehibe. Zany ny vidy tsokatra radiatara eo amin'ny tsena maizina ny velany any. Rary ny ngero ohatr'izany ny karamantsika. Efa nanara-baovao ihany amantsy ka zany ny tanteriny gazety sy neno manjery reny. 4,000 eo ny euro ray satria somary toerana sandam-bolantsika manoloana andreo vola vahiny e. Raha atao kajikajy tsotsotra zany dia any amin'ny 7 tapitrisa ariary any. 240 tapitrisa zany e. Marina zany e. 240 tapitrisa ny ray. Tena vola be tokoa. Zahay ary fa tiako le resaka. Eritreritra dala kely ty atsipoko hoe maninona moa rangaty raha sika mihitsy mba manondrana tsokosoko an'ireny arena tsy anana firenekafo ireny. Samy mipetraka eto Madagasikara manko ka maninona ny sasany ny afaka migalabona amin'ny arena iraisana nefa ny sasany atao tohatra fiakarana fotsiny. Mbola lavitra ezaka izany eritreritra zany raha zaka fipetra maro ange ny takina amin'ny fidirana amin'ireny tambajotrako avandreny. Eno tsara voalohany tsy maintsy manana na mahafantatra olona ambony hiaro. Piraitsy kombakomba amin'ny aferatora eo zany. Ny faharoa
tsy maintsy hoe manana fifandraisana iraisam-pirenena mba hamatsy ny fitaovam-piadiana. Dia ny fahatelo sady farany ilana vola be mikararana zany rehetrarehetra zany. Everinao moa fa vola kely no anampenana ny vavan'ny mpitsara sasany sy ireo ambaratonga ampahefana sasany. Isan'ny fera ohatra hoe ny mpitandro ny filaminana mpanao ny fisavana sy ny sisa. Gaga mihitsy koa rangaty fa lava ihany ingely lalana lalovan'ireny sokatra ireny. Nefa dia misy tafavoaka tsokosoko ihany. Raha any atolo ara-makany tanafy dia tsy isy ray atratra mihitsy izay tompona andraikitra voakasika izany. Ka izay nge ho an'ny lazako anao teo hoe raha tsy efa tena enjana tsy mahavita ny taka ny tony amin'ny olona misary tony. Ekeko hoe marina izany resaka rehetra izany sange. Raha tsy edina moa zareo tsy anjaka ihany. Tsy maintsy handray ny anjara biriko amin'ny fiadiana aminareo mpanao tantely afa-drakotra ny harem-pirenena ary tsy valara sy tsy matododo menakavy. Zava-doza ho amin'ny firenena nareo ka tsy maintsy ravana. Voalohany eto amin'ny faritra tsy mondrivana. Saika hijery azy roa lany resaka vavy ireny fa ay moa ireny ka ny alatany tena an-dalana. Tsy dia lavitra ity izany ireny ary tsy maintsy hifanenaniko. Na ho iza mpandika lalana aty dia tsy avelako afamaina izany. Tsy anentana ihany nataoko fa hijery an'izay mpamadika lalana koa. Efa tonga izay. Andeha haka ny entako ambony ao koa fa efa samy maka ny asa ny mpandeha rehetra. Reny sea, misaotra anao? Tonga soa indray aty aminay anao raha matoa kely Lida. Miarabanao e, tonga soa. Miarabanao monsieur le maire. Dia nitsenainao aty mihitsy ady tokony atao amin'ny vahiny rehetra ihany nataoko ka anao ty koa dia Somba misy olona azo indrama hitondra ndretotana sasany reto aloha monsieur le maire. Miala tsindrindra re raha toka be fangatahana ahy Ianao malala an'izay olo-mahatoky aty? Aleo zao natao hoe aleo entiko fa tsy manina tsy akory tsy lavitra ny lalany. Ka sao dia tsy mety re izany. Zao hoe tokony tsy jerena toerana na saranga ny fanampiana ny hafa fa rehefa afaka manolo tanana dia tokony anaiky ny terin'ny fihavanana tsy misy fiatsaram-belatsy tsoroko aminao fa ny fanehoana elanelana be loatra eo amin'ny olom-panjakana sy ny vahoaka tsotra no mahatonga ny sasiny anararoatra ny fahefana. Tena zany mihitsy isan'izany ny fangohonana ireo aren'ny taniko. Ho tsara ny fiara-miasa raha izany drafi-pisainana entinao miresaka izany ny iverina. Ka anao izay faraheriko ahafahantsika amin'ny ady amin'ny fanetro-ben'ny firenena ry Alida. Ary naninona nandeha taxi bus indray no fa tsy tamin'ny fiara manokana anga nisy olana. Mbola niandry taratasy ireo namako sasany vao afaka manaingy. Amin'ny herinandro zareo no tonga. Mbola nomana ny asako aty ka tsy maintsy nandeha aloha. Fa hono firy zany nareo no avy aty ka? Efa tasy zareo no anampy aty. Vazaha siantifika mpanao fikarohana momba ny sokatra radiatany ray amin'ireo. Mahay teny malagasy ihany izy raha te resaka aminy ianao. Azo atao tokoa izany ka. Fa nanao ahoana aloha ilay fitsidiana voalohany nataonao tamin'ny iray volana taty aminay iny? Eo amin'ny fiteny somary sahirana kely. Izany ve? Na miezaka amin'ny teny amin'ny malagasy ofisialy aza zareo dia sahirana kely ihany mandray azoko. Eny fa miakapobeny dia mifandray tsara ihany resaka ika. Tsara kosa izany ka. Fa izao manana soloteny izay afaka miaraka aminao raha toa ka manana olana amin'ny fifandraisana ianao za tsika vahana daholo ny olana mba hampandeha amin'ny atsaka sy andavany raha tiky. Misaotra anao monsieur le maire amin'ilay fampitoviana tadidokanga amin'ny fiteny. Nitsapako fa mitovy amin'ny fiteny ampiasaiko ihany ny fandraisanao amiko. Azao manko rehefa misy vahiny takanao zao manka aty aminay dia mba niezaka manao fiteny mampisosatrana ny fifandraisana izay hamora ny fifandraisana natao satria tsy voatery hainy fiteny aty aminay daholo ny vahiny. Marina izany.
azafady aloha azafady voalohanteny de faly miarabanareo tonga manatrika an'izao famorina voalohany zao ny tenako voninahitra ho abe ny tanàna Nambotsitononona zao satria de alalan'ny antony arovana an'io karazatsokatra efa nanaovana peta-drindrina io anareo vahoakako mato tonga be dehibe sala am'izao manaraka zany reto vahintsika reto no solotena mpanjakana apahafantatra ny mahasarobidy sokatra io indrindra tsika mbola misy tsy mahalala ny tena mahasarobidy azy ireo ka izao izato raha matokely zato no alida izy no azo lazaina fa mpitarika an'izao fanetana an'izao manaraka azy ato kosa indray ireo mpiara-miasa aminy de Andriamato ery de Andriamato ravo de mbola misy ka de aveo Andriamato mamy ary Andriamato John izy de mpianatra mpikaroka avy any États-Unis misaotratsika vahoaka mifakasitrahany de faly mandray anareo zay tompoko tonga soa aty amin'ny commune ambanivohitra be aty misaotra n'Andriamato be ny tanàna nanomihany anjara fitenenana mamerina ny arahaba zay efa natolotra teo ny tenako ary faly mifakahita aminareo vahoaka Nambotsitononona marina tokoa ny voalazany be ny tanàna antsika teo fa lina amin'ny fiarovana io karazatsokatra iray isany mampiavaka antsika malagasy io nareo mato tonga manatrika etona ety am-piandohana ary de tiako mampafantatra sady amintsika fa aty amin'ny faritany Toliara ihany no manana an'io sokatra io eto ambonin'ny tany efa antony goavana hafantsika sady miaro azy zany melohany tena idirantsika amin'ny antony rovana sy edina amin'ny fangalarana sy fanondranana tsokosoko de ampafantatra antsika vetivety aminareo mombamomba ny sokatra io satria azoko antoka araka ny forotsahana voalohany natao taty fa mbola misy ireo olona tsy mahalala akory azy io noho izany ety ampamaranana de tsy maintsy arovana fatratra io sokatra renantsika io arafitinina de toy izao no andraisantsika olotsotra io anatrehan'izany ny tokony hanome vaovao amin'ny tompony andraikitra voakasika raha mahita na mahenitranga fangalarana na fanondranana n'io sokatra io tsika azontsika atao manantona ny sefibokotany ny be ny tanàna ny mpitandro filaminana sy amin'ireo solotena pikambanana samy hafa sy fiarahamonim-pirenena miara-misalaha amintsika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary toy ny MNP, ny VVF, ny Famari efa miatra eto amintsika Nambotsitononona raha teo koa ny dina be ka aza misalasala mampandre ny tompony andraikitra amin'izany raha misy tranga mampiay hafa afaka miara-miasa amin'ny olom-panjakana sy ny fiarahamonim-pirenena tsara izy ireny anjarantsika tsirairay koa no manentana ny namantsika sy ny mpifanerasera amintsika ny fiarovana azy io ampafantaro aminy lantsa ny fiarovana io biby io tsy manandanja amin'ny tamaso ihany fa manandanja ara-kolotsaina koa raha ny fanadihadinana natao dia fantatra fa mbola ao anatintsika foko mahafaly sy antandrio ary tanalagna ny kolotsaina raiketiny sokatra ampatsiahivina antsika ihany koa fa ny fisiny sokatra teto hatramin'izay no nampisindrotsakorana tsy tapaka isan-taona ary nitondra fahasalamana ho an'ny biby fiompy na ny mponina teto ihany koa aza nge dia tsapatra amin'ny fotoana nahabe ny sokatra taty fa tsy dia farompy fahasalama tsara daholo ka afaka namokatra mandavataona ankoatran'izay moa dia fady ny mangalatra ny mivarotra ary mihinana ny sokatra ho an'ny mafaly antandroy ary tanalagna arak'izany manandanja sy manakasina amintsika vahoaka tio sokatra io ary fan'ny kolotsaintsika zavatra rolo ny tompontso azo avy amin'ny fananana n'io arena tokana matany io dia ny fisiany orana sy ny fahasalamana ary ny firoborobon'ny fizantany ka afaka mahazo tombony amin'izany ny rehetra na amin'ny alalan'ny vola hoentindreo mpizahatany io na amin'ny lafiny fandraisam-bahiny na amin'ny sakafo na amin'ny fitaterana ny te hilaza aminareo ary mponina Nambotsitononona fa
manana tombony nareo raha mitamin'ny faritra hafa. Mampandroso ny toekareny tokantrano sy ny commune ary ny firenena mihitsy koa aza nge ny firoborobo ny fizahantany amin'izany. Azontsika atao miala volany amin'ireny toerana rovana misy azy ireny rehefa fotoam-pilan-tsasatra. Tadidio fa mivahiny aza mbola mandeha fiaramanidina nefa dia tonga aty amintsika mba hijery an'ireo sokatsika ireo sy mamantatra ny tantarany. Isika tompony indray ve no angahy asy angatakatiny? Mbola hita tombontsoa avy tsika rehefa haitsika tsara miaro azy ireo fa tiavo ary ajao sy arova fa arena tokana mahatany io ry malagasy havako. Tsy etsatsiaritra ny olazako fa efa tafiditra ao amin'ny annexe 1 ao amin'ny CITES tamin'ny taona 5,709 ny sokatra io. Ny CITES moa dia ilay fifanarahana iraisam-pirenena amin'ny feny fivarotana ny biby sy ny zavamaniry dia eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Izany hoe sady tsy azo hohanina ny tsy azo amidy satria efa ina ho lany tamingana. Izany hoe tia commune anareo ty ary commune telo hafa sisa no tena mbola ahitana azy. Efa zava-doza izany ka tsy tokony hampandromandromanana aretina. Nisy vokatra tsapain-tanana sahady ny fanentanana natao tamin'ny vahoaka. Tsy olona bado araka ny fanambaniana azy ny malagasy fa mbola betsaka ireo manan-tsaina afaka mandinika. Izao ny vokany. Amariny tsara aloha raha matoa kely sao ny masoko ny mandroroka toa mitady tsy ino a. Astrochelis radiata tortue radiée de Madagascar tokoa reto komisera. Izao loko mainty somary volotsokola isongadiana an'ilay mavo toy ny tanamasoandro amin'ny lamosiny izao no ahafantarana an'itony karazan-tsokatra itony. Isany amin'ireo karazan-tsokatra efa mikisaka tsikelikely any amin'ny fahalaniana tamingana. Raha izao fanondranana sy ny fitrandrahana tsokosoko izao no mitohy araka ny antotanisa fantatra enina tapitrisa sisa ny sokatra radiata eto Madagasikara. Tsy maintsy arovana fatratra satria amin'ny 512 taona ny sokatra radiata vavo no manomboka manatody. Mandra-pahatongany amin'ny topana todizany io nefa dia fahavalo maro no manodidina azy ka isan'ny fahavalo voalohantsika olombelona. Ny atodiny nefa tsy dia hoe betsaka fa eo amin'ny 312 eo. Ary mandritra ny fikotrihan'ireo atody izay maharitra 5 volana koa aza dia tsy voatery ho fohy avokoa ireo atody sady misy biby mihinana ny atodiny. Ka raha izany tsy ho lanin'ireo biby fahavalo no veny izany na nafohy aza. Izay indrindra no mahatonga azy tiarovana mafy dia mafy. Tahaka ny biby mifampihinana ihany dia an'ireo biby mandatsy sy ny vorona manidina sasany ny zanany. Biby tsy misaina nefa ireny fa afaka misaina kosa ny olombelona ka tokony haro azy nefa dia makatsokosoko izany indray koa no ataon'ilay voalaza fa hoe manan-tsaina. Na dia efa miafina na miala mitsilotsilo aza ilay zavaboary dia mbola sikiriny ireo fanetry be ny firenena ihany. Mampalahelo sy mampatesitra ilay toe-tsaina lomorona. Fa inona nefa ny tena mahatonga ny olona no valomaizina amin'itony sokatra itony? Mba mahagaga ihany tsia. Mitana larana faha-efatra amin'ny varomaizina maneran-tany ny trafikana sokatra. Matetika dia tambajotra goavana sy manana fifandraisana iraisam-pirenena no manao azy. Misy koa nefa ireo mpanao bizina tsotra ka mivarotra izany amin'ny teratany mitovy aminy. Ny vidiny eo amin'ny tsena maizina iraisam-pirenena koa no isan'ny mahatonga ny fandranana azy an-tsokosoko. Ao koa ireo trano fisakafoanana lehibe eto an-toerana sy any ivelany no manao azy au plat du jour. Tsy mandala ny sotoavin'ny orinasa ara-dalàna sy mandala ny lovain-jafy na ny responsabilité sociétale des entreprises ireny. Tsy mahagaga raha tsy lovain-jafy ireny orinasa ireny no ny fandehanany amin'ny tsy ara-drariny. Chine sy Thailande ary Malaisie ndraiky hoe firenena tena mpandray azy tony. Hatreto aloha dia reto ny tena fantatra. Mahakivy ihany mieritreritra ny tiraraha ity indraindray zareo Any amin'ny fototry ny maha olona mihitsy no misy olana. Ka voapirofo amin'izany fa fototry ny ratsy rehetra tokoa ny vola. Any amin'ny toe-tsaina mihitsy ny ankabeazantsika malagasy no vomafy
andevozy ny fitiavakely sy ny vary reka poka tsy mahavita taona dia mamono tena. Mamono tena ahoana hoe ianao monsieur le maire? Ka mitovy amin'ny famono tena ihany ny fivarotana tsokosokony irem-pirenena amin'ny lafiny maro e. Zavatra mampiavaka ny teny io mason'izao tontolo izao no atao tsinitsinina, vonoina. Dia ho gaga ve tsika raha anjakazakany vahiny amintsika rehetra? Hitan'ny hafa ny fahamaivana andohan'ny malagasy sasany ka ararotriny. Avy eo nefa mikaikaika rehefa anaparany vahiny ny fitiavany sy ny fahefany ny haren'ny malagasy. Mampalahelo mihitsy tsika amin'ity toe-tsaina ity kely ity. Eny e, malaza moa zao ny resaka politika ka ohatrany hoe miresaka momba an'izany raha hiteny hoe mila miverina andoha rano mihitsy sika e. Fanarerany fotony tsy ampy amintsika amin'izao vanim-potoana izao. Tokony indraindraina hoe ny fanany maha-olona fa tsy ny vola. Tsy maintsy averina ny fanabeazana olombanona manatsaina sy manam-panahy afaka mandinika ny atao e. Fa inona moa zany no ataontsika amin'ireo sokatra ireo? Iantsony ratsa mangaika ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny VVF ary anatona ny distrika. Ary zareo no anapaka ny toerana ametrahana an'ireo sokatra mialohan'ny hamerenana azy any amin'ny toerana niviny. Tsy haiko izao na aterina ny mangily na antoliary izao na ahoana amin'izay. Milamina tsara ve ny asantsika ao nareo mitsamy masahoana aloha e? Inona indray ity tsy mandeha amin'izao reny efa ny raha antsika nahita reniko. Eny efa sady sotroy ihany aloha mifandeha no miresaka e. Fa alisa ny veo aly ity tsy mba ohatrana tena tsy matahotra ho tratra zany mihitsy satria manana diaba. Ny saina milama, ny vola miditra e. Zay aloha dia marina e. Fe raha antsika telo mitramako tonga dia mahafinaritra be tokony aharitra hatramin'ny 10 amin'izao taona tahaka ny faharetam-pahaveloman'ny sokatra raha sasany fiarahantsika telo mitsamina e. Dia ona tokoa aloha ny programa manaraka ho sy patro be. Miandro ny toromarika manaraka tsika raha ny tokony ho izy dia tsy azo atao misesisesy mihitsy ny fanangonana fa efa mihetsika ny fanjakana ny fiadiana ny fakana tsokosoko an'ireo sokatra radiatara io. Mandra-piantso ny patron Pierre zalahy dia mba misy fanontaniana manitikitika ihany ty ahoana ty? Ataony zalahy inona marina moa reny sokatra ireny. Tsika mantsy ohatra ny variana amin'ny fanatanterahana asa fotsiny dia tsy malala ny ambadiny. Ohatrany hoe amidin'ireo lerony amin'ireo patabe any an-dafy any ony. Ataon'ireny namana ohatrany hoe saka sy ny alika. Fa misy ihany koa aloha ny anaovana fiarovana dia CFB tanakavanan'ny patabe ty mianso ty. Oui patron. Ka tokony mena fampitaovana ange zany zay e. Basy lava tena fotsiny no mena dia fampy e. Aiza kosa ny dia hoe bomba na grenady e. Tsy ho maty fotsiny ve ireo sokatra ireo raha zay rany zany zavatra rehetrarehetra zany. Efa ampitsara ry zalam-panangona any apotony ka. Ok patron, mahazo toa ianao ary. Ary inona indray ty resaka bomba sy grenady resahanareo ty? Fangaro zareo hono nanao an'le resaka grenady hita teny Ambohidratrimo iny araka le retany vaovao iny. Raha ny voalaza nge dia hoe bomba efa ela ireny fa tsy hoe vao natao akory e. Ka niresaka izy hoe mitady asika be ny fahavalotsikako. Dia tokony omena fampitaovana zany ho zay dia hoy izy hoe bomba sa grenady sa lance roquette sa tanko ny ilain'ny lisany riziko. Anana ny zalahy tokoa aloha ny fitaovam-piadiana rehetra ilaina amin'ny fanangonan-kareny. Fa tena hitako hoe tsy mety afa-po ny olombelona ry izy mitsamina. Avoajanahary zany e. Ka tsy haiko hoe mbola inona ihany ary nanaovandry patabe an'izao afera maloto zao nefa jereo hoe reto arenany orinasa firy zao ny azo ny orina sy miara-miodina nefa dia mbola zao ihany ny ataony. Saika adiniko tokoa tsy maintsy manao latsaka maraintsika satria amin'ny vao maraimbe io karaza-tsokatra io no mitady aniny. Amin'ny maraina io reny no mihinan-kanina satria mbola malefaka ny ravina fihinana rehefa maraina.
Amin'izay koa tsy dia misikotra azy any anaty akatakatany fa manindrina koa nge le azo misy ny toerany. Nareo izany angera lava ka ohatran'ny manampahalalana kapobe amin'ny momba n'ity afery ity mihitsy so dia mba miketrika no anao deba kely koa ary nareo ty. Miandra iry zalahy izay vaovao rehetra menga dia lasa mividy karazan-gazety na mihaino radio sy mijery fahitalavitra na koa hoe mikariko amin'ny internet mba halalako ny tena marina. Dia tamin'izany mba nahafantarako zavatra vitsivitsy momba ny sokatra radiata io. Mety hoe zany koa ngamba nantony ametrahany jalantsika ho amin'izao toerana kely izao fa mety mbola hiakatra ho tanana kavanana koa raha mihodina tsara ny sera. Toreko hoe misy iraka ny fanjakana manintana ny olona amin'ny fiarovana ny sokatra hono ety amintsika monsieur le maire. Marina tokoa izany ringandrina ka izao tsy vitany hoe anentana ny olona ihany izy fa hiady amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy ny fanondranana tsokosokan'ireo sokatra radiata amin'ny commune misy antsika ity koa isika. Fantatrao moa monsieur le maire fa io sokatra io indrindra no bizina fanaoko sy ireo olobe zao ka anohatra koa zany ianao satria ianao no mpanilanelana ny fanjakana sy ny vahoaka ifotony. Mazava ho azy zany ringandrina fa eny impiry moa no efa mbany miteny anao fa tsy mety io zavatra ataonao io manao tsinotsinona amin'ny fanjakana mihitsy nareo ka everinareo manko fa anareo ireo ve ny arenana tolo-janahary eto amin'ity commune ity fantatrao fa fady an'io ny vahoaka eto ka ararotinao no manakarama olona tsy fady akan'izany. Impiry koa moa ianao no mba nantsoko hiara-iasa amiko dia amin'izay nge mba hoe samy hisitraka ny tombontsoa be amin'izany tsika fa manda foana ianao. So dia mba alahelo kanina kosa ny anareo ringamera ngamera masina be. Oringa patron be oringandrina ampiano vola azoko amin'ny herim-poko ringandrina azonao mba manana ny ampy ihany koa na dia hoe tsy tony anareo asa. Ay fantatrao fa tsy ny ampahafolo ny arenako akory no mba anananao nefa miavo tsy feno. Tsy fa afirin'izay olo-mpanjakana mba mandala ny rariny sy nitsiny ko ty anoko ny seho be vavy eo tandremy monsieur le maire fa ho sahirana amin'ny vavabe anao ianao amin'ny farany. Ka anao inona amiko ary ianao anao inona amono atahaka ny tsy fantatre lava fa voavidiko ange ny hainy lafa mipetra tsara mbola tsy malala ny volako sy ny fahafantarako olona iny anga lerangaty. Anay ngely ty ny tanàna sy izay rehetra ho aminy. Izay ataonao izay ataonao tsarako amparo ny mahampanefefo anao lalaovy ny fitsarana fa anareo koa ny lalany. Fantaro monsieur le maire fa eto Madagasikara tsika fa tsy aiza akory mbola mahita ny sary Madagasikara sy ny sainam-pirenena eto amin'ity latabatra ao mahony eny ity midika izany fa eto Madagasikara angetsika. Fantatro izany rangaty angamba mbola tsy hainana izany fitenenana izany. Eto ny misy an'izany hoe efa tratram-body omby izany androany ny apitsy dia miara-miady varotra entana amin'ilay mpitory eny etseny ilay fitoriana. Efa haiko izany ringandrina efa haiko izany efa haiko hoe izay mahazo fahefana eto amintsika dia mampiasa an'izany ho amin'ny tombotsoan'ny irery ary manapatra izany amin'izay tiany. Fantatro izany tsy lazainy intsony ny kolokolo izay zary sakafonareo anapozina ny vatanareo sy ny taranaka reo. Tandre maro sao dia anenina ny vavabe. Manana ny lalàna hiaro ary ngatia izay ihany. Tsy vo eo anga ela no nilaza fa anay ny lalàna mirediredy izay be ny tanàna kely eo alaka amin'seho milay. Hitantsika eo minisitra aza ity tsy miteny eo anatrehana ka zay laviko ve no mba hoe tambatambazan-davy eto fakahita kelitsika andao
Fa reno hoe patronina fa mba metsika eo nro mpiaro ny zavaboary sy ny firongony ka manotohana ny finanantsika. Manaraka vaovao tsy tapaka monsieur l'homme d'affaires. Fisehoana ivelany fotsiny eo maso mivondrona iraisam-pirenena nen'ireo e. Te hazo fanampiana avy any amin'ny mpamatsy vola sy amin'ireo firenendehibe saro-piaron fiarovana ny arena voajanahary fotsiny ireo. Tsy fantatrao angafa mbola eto Madagasikara nge ianao e. Efa nseho tsirototra iny patronina fa efa lasa ny teliara mihitsy hono zareo ko. Fa aiza ianao io zao monsieur l'homme d'affaires? Sao dia tokony iona? Aty amin'ny vilako fa 3 tana zao. Makamaka ina ato trano aho sady mijery an'reto sokatra radiatara eto. Tsara tokoa le sokatra madama. Na ny endriny velany fotsiny aza dia efa mahalafo ny vidiny. Ka isan'ny sokatra tsara indrindra maneran-tany io sokatra io monsieur. Zaza efa manana ato tranoko mba ataoko animal de compagnie fa aza matahotra ho tratra izany ianao e. Natao aza hoe ho tratra dia tsy gadra kory ianao e. Atsika nge fitondrany e. Atsika ny tanàna izay rehetra ao aminy. Matoky ianao madama. Mbola tsy tonga an-tapa ve ny resaka amin'ity raharatina izany aza aloha e? Mbola variana filalaovana politika ireo ka tsy misaina raharaha hafa koatr'izany e. Mbola variana manao kajikajy. Sika kosa tsy andanin'izany manararoatra manao ny ataontsika koa. Fa iza tokoa aloha no olontsika amin'ity fifidianana ity? Ka mbola vao mijery izay sambo tafita mihitsy za sy ny ekipako ato e. Isika tsy mitaingina soavaly maty izany e. Manao analizy politika tsara aloha azona sesa. Fa ireo mpanangona ifotony fotsiny aloha ny lazao mba ho mailomailo e. Mody tsy dia mihetsika aloha tsika. Amin'izay hoe mba mahomby ny adiny zareo mpiaro an'ireo sokatra radiatara ireo. Marina ianao patronina. Zay fa avelako ianao ry olom-panjakana ambony eo. Ho ela fihinanana eo amin'ny fitondrana ny ianao tompoko vavy. Allô? Mailomailo ihany aloha risany amin'ity mission manaraka ity fa misy mpiaro ny tontolo iainana nalefa amin'ny fanjakana anaramaso an'ireo hitantsika ireo any a. Tandremany amin'ny lalana rehetra lalovana isany ihany sao dia tratra ny fisavana. Tsy elisa no mibaiko eo amin'izany fa rehefa te hamono azy a dia vonoiko. Tsy ilana hevitra avany amin'ny lisany akory izany e. Tsy misy tsiny fa zay. Mailomailo fotsiny aloha. Be ianao mahita raha-matokely alida? Ka tsy nampoiziko ny olona mpanefoe fotoanareo no hiditra amin'ny tombo ro-panjaka antoniko. Tonga ifampiraharaha aminao amin'ity sokatra radiata ty. Azoko nataony naniraka olona taty ary izany indrindra no saza amin'ny voninahitro sy ny mampanao aferagoavana. Reo ny vola be dia ampangino ny vavanao ary arirareo zao raha mitady avororoenay izao. Efa rekany mantsy ireo dossier mahakasika aty ampelantananareo. Zay izany vola be tao amin'ilay mahalety mihaja be. 100 millions d'ariary reo. Ka hoana? Sanatria ny amatika sy ny varotra ny tanindrazako. Ny fanekena kolokolo tahaka izao no efa mahakizy faran'izao firenena izao hatramin'ny taona maro ndinganina. Okizay. Sanatria amin'ny fieritreretako ny anaiky an'izao fomba ratsinareo mpanao afery izao. Tsy andray a? Ampody izy toerana ianao raha matokely ka sainy ihany a. Sao andatsanao mandrakizay zao fandavana ny sohiditra izao. Ekeko. Mety hoe ampy ampivoatra ny fiainako ireo vola be ireo raha ho raisiko saingy zava-doza ho an'ny taranako ny ilomana ao anaty harena azo tamin'ny tsirariny. Tsy ny volanao no andatsa mandrakizay fa ny alahelo ny fireneko mihitsy raha sanatria ny vava ladiny lela ka andray andreo vola ireo a. Bon, apiko atsasany ka hoana? Averiko aminao fa nameloko mandrakizay ny feon'ny fieritreretako. Tsy te velona vola maloto a.
Tsy manao kolikoly Andriamatoa ajaina fa angamba disy varavarana ianao. Tsy ho voavidinao volana ovinanao oviana ny feon'ny fieritreretako. Raha manaiky miaraka amiko aza angenao dia omeko villa fiara hika farany anokafako konty any amin'ny banky any ivelan'i Madagasikara. Tsy tia azo voninahitra ve indry hoe miaraka amiko? Za ngeka olo malaza amin'ny fandraharana eto Madagasikara. Tsy misy tsy mahalala ny anarako hatramin'ny zaza vao miana amin'ny teny. Aza manandrana mikasikasikany ny vatako ianao fa tsy hitanao ty. Basipleta ve? Afaka didy aminao miseho mpandala amin'ny fahamarinana io raha matoa kely Alida. Ka titohizo ariny ianao. Io ianao, eto ah, fakahitsika. Taty aminao koa le fanetry be ny firenena iny. Ohatray. Tsy ampy an'ireny karazany olon-dreny ny sazoroana efatra na enitaona tranomaizina. Tena marina mihitsy izany ka. Tokony 20 taona tranomaizina mihitsy aza farafahakeliny. Ny zato tapitrisa saky ny meny dia lamandy tokony alohany miampy ny 50 tapitrisa onitra ho an'ny ministeran'ny tontolo iainana, ny aivoary ary ny ala. 100 hatramin'ny 200 tapitrisa no tsy maintsy alohan'izay tratra arakaraka ny tranga isehoan'ilay alatra. Zany no sazy ampiarina amin'ireo izay tratra manao an'io fiera sokatra io. Ary hono ary Alida. Ahoana izay? Ndray androany ve mba ho tratra ihany izy iny sa ahoana ozy ianao raha matoa kely a? Miporofo mivaingana tsy azo ny ilana atolotra ny bianco amin'ny kolikoly ataony no mbola mampiriorio azy iny. Tsy aheto fa za mihitsy ny anolotra azy anoloan'ny fitsarana. Tsy sahamono azany aloha nga iny noho ny fihavanana misy e. Impiry moa iny efa nanao vavabe tamiko izy ianao e. Fa hono ianao zany tsy matahotra ny ainao amin'izany ve raha matoa kely Alida? Tany misy lalàna eto ka tsy atahotra ny mpanao ratsy ah. Ka tena endrika fanehoana faharesena zany fiahiahina ny ainy izany. Ekena fa mety izy zany saingy tsy misy ady mora zany. Izay kosa aloha e. Tsy ho foana ny tsy maty manota raha tsy ediny e. Tsy moramora nefa ny ady. Sady tsy vita vetivety ary indrindra tsy ho vitan'olo tokana fa vondron'olona maro ny tokony andraikitra miaraka. Zany kosa aloha e, zany kosa aloha dia ekena ka. Miady mafitsika satria tiantsika ny tanitsika sy ny hareny. Ny taranaka ny tsinjovintsika fa ny antsika ho vita ihany ange. Tena maro n'izany ka. Andriamatoa Tale, miainanao atompoko. Angana izy tratrandray? Tao ivady dia tany Kuala Lumpur. Ieny ary tompoko fa dia misaotra anao. Piorokototra ny tarehimarika ny Menga Tale. Tena lozako. Astrocelis radiata analina izao no efa tratra. Zanany zato eo izao no tratra tany amin'ny serana mpiara-manidina Maleziana. Fa baraka ny lato amin'ny malagasy fa tete be. Tena mahatsiraviny. Ezaka afa koa ny amin'iny. Ka tena zava-doza ho an'ny LPNetsika tia ataon'ny kely-saintena matoa kely Alida. Tsy fantany fa Madagasikara rerany no manana an'io sokatra io e. Mariny. Le fitiava-kely araka ireny efa resantsika ireny. Tsy miala amin'ny akamaroantsika malagasy toetra ray isany tsy mampivoatra antsika menakavy io. Allô? Manaja anao mon commandant? Zany dia tsy maintsy manaingy androany dia androany ihany tsika. Ataoko fa efa vonona lalandava ny ekipanareo Andriamatoa isan'ny raha tsy mitsitsy raha tsy manaiky
If za mihitsy no iraka nampanaovina taty ka vonina trano ny ekipako na andro na alina. Ka ahoana zany no ataontsika? Ka zao za sy ny ekipako no makany amin'ny parka national tsy manapesotra dia ny ekipa andra tsy mitsitsika kosa no manatratra ny mpanangana ao amin'ilay tanàna zahoana loharanom-baovao. Asanareo moa ilay izy fa mba ahafahana manamora ny fiaramiasa no antony nanontaniako ny paikadinareo teo. Voalaza fa sokatra radiata maherin'ny 5,000 isa no amin'io tanàna io Andriamatora tsy mitsitsy. Mety mihoatra asa hono ilay loharanom-baovao? Matoko ny fiaramiasa amintsika mpikambana ao amin'ny tambajotra mpiaro ny sokatra ty amin'ny faritra Tsimandrefana izay mpitandro filaminana Ramatokely Alita. Tsy maintsy ravatsika io tambajotra mpanao trafikana sokatra io na dia mbola mitakizaka goavana aza ny fihedina aminy izay fantatra fa tambajotra matanjaka tokoa. Tokony hanokana vola bebe ihany ny fanjakana amin'ny raha toy izao . Tonga dia rofo daholo izay sokatra hita lisana any lesy fa efa misy mpanara-maso ngeo izy patrobe. Zava-doza fa misy zandary sy polisy maromaro tazako amin'ny masolavitra zalahy. Ainga alisany. Zany ve lesy? Dia firy le rono sao dia mba azo toerina ihany lesy? Amin'ny 4x4 mihitsy le maty fa aingana ho okey ary. Tonga dia velomy fiara ry zalahy. Zay ary ny alisany fa efa misy zandary sy polisy hony ihany. Andao hipitika amin'izay fa tsy efa ho folo avokoa ve zao ny ao anatin'ireny gony lisany efatra mitsammy ireny? Naza tsy mahatratra folo zango. Efa ho 20 kilao latsaka ve ndray dia mbola hiazakazaka ihany amin'ity lalana kisilasila be ity zay le ty. Tena ny anjera ary zalahy fa rofinga andreto. Ravana izany aza tandremo sao dia misy maty ireo sokatra ireo. Atsoko daholo dia midiry lisany fa ratsy be nge raha misy mahazo sary amin'izao tsika. Tsy te arany dina be koa. Tena tara kely tsika. Iny fa lasa nena varatra le 4x4. Tsy maintsy arahantsika iny namakaiza. Veloma ingana amin'ny fiara. Komisera Faniry, miazo ny lalana hijanonanareo mihitsy le 4x4 voalaza fa mitondra an'ireo sokatra. Sa voadolo sy fiara mandalo amin'iny lalana iny so efa nafindra an'ireo zavatra nalainy taty. Tsy savaitsika zany ireo fiara rehetra mandalo amin'ity lalana ity araka ny toromarika ny commandant Ratsimanaiky. Manaja tompoko, taratasin'ny fiara zafady Ramsey. Misaotra anao. Mba anao fizavana kely zay Ramsey Mahazo mandeha anao ary.
Manatsa tompoko. Diniko kely tandremo fa morongo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo jolatsy matao tody okotsika ho mailo mandrakariva. Zavatozy ty izany ry zaka kely manana tsindry mandry hafahafa fa toa efa akaiky eo ry zala zany reo aro reo efa hitako amin'ny rétroviseur mihitsy aza re lavidavitra ireny tena tsy resaka fotsiny kainy andry zala fa tena vonona mihitsy ry zala ny fanandrina amintsika tsy maintsy efa misy namandreo miandry antsika koa zao any aloha any fa tena aloha mivily lalakafa lalatanina aloha rahana fa tena tsy ho resitsika mihitsy reo raha nisany zala reo ka tsy ho faty daholo ve reo sokatra reo raha any amin'ny secondaire be antsika ny andeha tezitra eo nge patron be raha tsy ampy eo ny entany sy afaingano ihany aloha rangamy fitesany lahy sy efa miamanakaiky ihany ngery zalahy na ho faty any daholo aza lesy reo tsy maninona ny haitsika aloha ny avotana ary maninona moa raha mena baiko ry zalahy itifitra avetrany basy be dehibe reo efa tazanay le fiara tsy niazo ny lalam-pirenena zareo fa nivily lalatany ahoana indray zany ny fandaminatsika aza mihetsika eo amin'ny toerana misy anareo dia savoatra any le fiara rehetra mandalo efa misy ekipa roa katikatry zay no ifanandrana amin'ny zala leo asaina zavaindry zala ny fiara fa zahana raha maso ny voatra rehetra amin'ny maso lavitra sao efa ety reo jiolahy dia ianao zany le tovavy mahery foan'ny Madagasikara nareo koa zany le poizina mpanimba firenena ka zany mihitsy dia aninona ka aninona dia ataonareo inona ary aizy ireo namako iraka avy any amin'ny patabeny anay fantatro ny antony matozina niraka anay enao sy ny firongo noho ny mitetitetika anapaka ny finanany ka tsy maintsy atao ohatr'izao mino aloha fa tsy hovonoany akory ianao zany hoe mety ataony vady kely fanalana moamy fotsiny angambany mahatsiravina mieritreritra ny fisainanareo fanetry be ny firenena morandraolona nireo namanao ka lasa nitsoka any an-taninarivo ka mafy kosa ny tehenako dia vola kely ve ny amadihana tanindrazana ho anao io vola kely ahoana raha matotia be karama be zahay karama bentina ny mozole mba misainy sady are-pirenena ny menjanahary anao sy ny taranakao nefa dia soparana sy atao tsinitsinina ary ianao efa baby indray tiany mbola ohatra ny be moralina omeo karama madio ary zay dia tsy hanao ny asa ratsy ohatr'izao zay ny tsara aloha rehefa mba mahatsapa-tena ny mampalahelo eto amin'ny firenena dia ataony sasany fitaovana fampidiram-bola ny fantrany malagasy sokatra tsy misy afa-tsy eto Madagasikara tompoko io sokatra io ka ny tokony ho sary-piaro aminy ianao raha mahatsapa fa mbola malagasy ny vahiny aza verangaty manokana vola be arovana ny areny malagasy dia ny malagasy tompony indray no miraviravy tanana mba mandiny ihany so dia tsy olona tsony fa maheno tena gravy be le tsy naty fa raha mpitandro filaminana maro be zay kozy io an'izany patro be rehefa miantso alisany fa tena tsisy fiketsonitsony efa tena raikitra mihitsy amin'ny fifandonana le ty raha mba olona mahalala menatra ihany nareo mpangalatra are-pirenena tony dia tokony hanova famindra mba hanenina ny laza ratsy ny malagasy eo anatria amin'ny firenena hafa ary indrindra ho menatra eo anatria amin'ny feon'ny fieritreretana inona no lovain'ny taranaka
Zao mbola variana ao amin'le tovavy ny samboriny ao zao iny le rahalava iny de ala ivoaingana le sakosy asitsika ny anjarantsika. Iny ihany mantsy ny mila ranondranony amin'ny patron be. Ary sao de mba ho tratra amin'izany tsika ry. Tsy manana an'iza iaro akory angentsika raha sanatria ho tratra an'iza ry Liza. Reo mpiambina tanàn'ireo e. Tsy manitsika antsika izany reo e. Reo koa nge kamba manao e. Tsy teo avoaka keo hoe mamoaka entana antsokosoko ato reo. Zay aloha e. Samba makamaka tombony kely eny daholo ry kala kely a. Azo amin'ny kilodoka nge tony de mba alaitsika amin'ny makarakara e. Ty ary le sakosy. Fa tsy zovy iny lazain'le mpanentana taty iny hoe tombotsoa azo avy amin'ny fananana ny osoka keo io ny fitombony miarika ren'ny tokantrano tsirairay. Zao no mampandroso ny toekaren'ny tokantrano kelitsika sindry. Tadidiko tsara kosa ny lazainy fa eo amin'ny lafin'ny fizahantany no isan'ny ahafahana mampitombo an'izany. Mandeha aradrariny fa tsy tahaka an'izao de ataovy kelikely ihany aloha sao de tsy zakako a. Zahay ary nininy. Ary atao ino ty sakosy, ha? Ka misy maty reo sokatra ka saika ariana iny fatiny. Tandremo, tsy azo ariana zany le ny fadolana na alevina. De aza mbola kasiana aloha raha mantora soa fa avy aloha hita amin'ny patabe sao de lazainy hoe namiditsika. Fa maty ahoana koa nefa, ha? Tsy azoko mihitsy nge. Tsy araka iny fanomezana ny sakafony. Sao de tsy ravina kasiasa kosa no menareo azy ato e. Reny raviny reny no omena azy reo ka. Ny sasany koa tsy mahazaka nytony toerana tsy nahazatra azy tony de matoko. Efa hotelin-jato ange zao no maty tamin'ireo 100 tato e. Ay ve, saika haka ny sakafon'le kiala no tsy nahitanareo ko. Efa vitao ka andraso alaiko. Aleo alaiko fa tsy maninona e. De karakara tsara reo ambon'ireo fa ahita rara amin'ny patabe nge nareo raha mbola mitombo reo maty reo e. Zay fa lasa. Zay vo azoko ny aiko. Aza misentosenty mahatsiraviny io ry Liza fa vintana ho atsika zao. Ao, rofy aingana ny entana de mivantana any amin'le restaurant sinoa efa nanafatra iny ry. Ka matahotra no tratra ry neny a. Rehefa tsy tratra teo ranona de tsy ho tratra tsony a. Iza moa no mahalala fa sokatra anao tanatin'ity sakosy ty. Aza matahotra indry fa mialato tsika rehefa lafindry reny. Ary ay ve ka tsy mitovy ny rambony tony sokatra tony. Milaza fa matahotra ny ho tratra nefa mbola be dinidinika eo ihany. Lato ny somary lavitony ny rambony ary vavy le fohy. Mba hanafahana azy fotsiny zany ny nanova ampahary an'izao tsy fitoviany izao. Zany eo ihany fa mba hamora ny fikambanany lasy ny vavy. Zany koa ve de tsy takatry ndry ary mandehana amin'izay. Tongotsika fa ty trano lehibe ty zany le izy. Trano misy rihana 5 mivelara mitadasika tokoa. Voadidina tamboho avo dia avo. Vao jerena de fantatra avy hatrany fa trano tsy mahasavasava e. Iny misy tovovavy mivoaka iny mipapisa-kosa iny. Tokodikody ny vavy nefa tsy mahita ny fisitsika akory a. Raha nareo raha iny de savao e. Ento aty avy eo akana renseignement. Lisan'ny tsara daholo izay voalaza an'izay a. Samy ary mahafantatra an'izay tokony ataony rehefa tafiditra ao. Ka andao ary ianao tovavy apiditra anay ao a. Tandremo fa tsy mitsitsy a. Tandremo mifetsika. Fetsika kely tsy toy inona de mety ampidi-doza.
dia tandremo tompoko sao dia hodifirinareo ao neny a. Ka raha mitombona daholo ange izay nolazaina tao dia tsy haninona akory izy. Raha vao nisy diso kosa nefa dia tsy tompona andraikitra izay. Ianao nafatotro ny lelanao raha nandainga. Miarabanao ry tovolahy. Mpitandro filaminana nomeny fitsarana fahazondalana isavany ity tanàna ity izay ko miangavy ny fiara-miasa aminao. Ohatsay, fa mitady anao iny lahy zany e. Aza mihetsika mahery lisany fa basy daholo angena aty aminay aty e. Tonga dia fatoro izy ry zalahy. Misy antonao matoa lisany mikasany anohatra e. Tandremo fa tonga dia mitifitry le maty reto a. Ino zao misy namany? Mere daholo fa ratsy ty a. Mizara roa reto le lalatany. Samy misy diana fiara reto ka izy amrito no rahatsika e. Ty misy olona falolo anontaniana. Azafady naoda. Ohatsay, lasa nitsoka le ranga. Aleo enjehako aloha sao mba hitan'le fiara teo. Naoda. Ifanenjera. Tsy hanao inona anao akory a naoda. Mifona sifo. Mifona e. Ono a. So mba hitanao aiza reny le fan'le 4x4 raha teo. Lasa ny anavaratra reo ondato reo. Mifona sifo. Soka ke hitako latsaka tanatin'ny 4x4 lasiny ity e. Tsy nangalatra sifo. Ohatray. Ary iny ty afempenao e. To sokatra. Saika ataonao inony ty sokatra ty? Saika mitiko iny sefo. Manitra ny a sefo ka mba mila vonjy. Fangana reo tsy fady entony e. Tsy mahafaly na atandroy a. Ireo ny fady. Antanosy zahay e. Misaotra naoda. Etiko ty fa endro ny volanao raha hoe mila voly anao. De tandremo zalahy fa mampigadra nge ny fangalarana ny tony sokatra tony. Angatsy fa zany nambara taminareo e. Matoa na fotoana nampitandrina anao de fatary fa zava-dehibe zany. Zay e. Veloma aloha fa mbola maiky zay io. Enjeham-potany filaminana le 4x4 mpanangona sokatra ny toliara. To taitaitra be ianao zany monsieur. Zany avy ka ho loza. Fa baraka ange raha sanatrika voatonotony eo ny anarako e. Ary tsy maintsy voasaringotra ianao raha sanatry. Aza manandrana manontonona ny anarako zany fa zava-doza zany ndre matoa a. Teneno re mpiasa rehetra voakasiko zao raharaha zao mba tsy hanontonona ny anarako fa hifototra any aminy zany a. Na hifototra any aminao koa. Tsy ady na fifamarinana tadiaviko aminao madama fa vaolana. Ka tsy azoko ange zay tena mampisavoritaka anao amin'izany e. Efa malaza be zao ny fiadina amin'ity fanoranana sokatra radiata ty ka maimbo rangery zalampitany filaminana e. Sahala amin'ny tsy mitsitsy tokoa raha ireny vaovao reny. Vao teo koa zao no naray vaovao fa sarona tany amorontsiraka Ndavadoka le sambosaika hanoranana an'ireo sokatra sasany. Tapahany ramatoa be iny ny fifandraisana. Zay le ramatoa iny sy ny fomba ratsiny. Rehefa misy raha mitady avo saringotra azy de zao no ataony. Zava-doza.
fiara. Mety ho fandrika izao fa samy mailo a. Manana fitaovam-piadiana mahery vaika ireny. Eo fahany tsara daholo ny basy. Andrasantsika vetivety etỳ alavidavitra aloha izay miseho vao mihetsika tsika. Tandreminareo reo manao fihetsika mahery fa eto ampelantanako ny ain'ity tovavy ity mampitandrina zay. Dia ho faty ve tahaka ny tsy nisanginareo reo namanay ireo koa ny tsy sangiko amin'ity tovavy ity fa tandremo aza mikasa ny sambotra fa tsy azo azanonareo ninninona ataonareo mampitandrina. Aleo aloha arahana tsara izay fihetsiny vao mandray fanapa-kevitsika ry zalahy. Tifiro raha salisany tifiro. Izay rako amin'ity zarana angatiny lohany ihany nandroany. Andraso hoe soroko ny kapako ary tsaitsaika. Aizany fahasahiny tianiny. Raha zao moa io no hitany ora lafo io dia asa fotsiny. Mekara ao anaty fiara dia tora matokely alida io e. Ndrika loza fa voadolako le tavoangy marina. Oaiza. Zay miafinano any ary mivoamoramora koa nareo zao anatin'ny fiara io mba tsy siny raha mandrika. Zao ndao rehefa dalo miaraka amiko. Mijanona kosa ny ambony manaraka fatorina nareo fa za mijery voaloha zao anatin'ny fiara io ary aza misalasala mitifitra mihitsy raha vao mahita olona hafahafa. Fa zao nefa aza tifirina ho faty fa mbola anaovantsika fanadihadina. Ao lasa reny. Paritaka. Nenya. Andriamanitro, loza fa nahafaty olona. Migogogo tratrandreny ny lisa. Voatifitra teo amin'ny lohan-dramatorasoa. Ny firaisako tsokombakomba amin'ny ratsy ve nanalany ny tanako ain'olombelona. Latsaka mibasy tetỳ tanako fa ngolo tampoka teo amin'ny ratsako. Le tsy matao toty. Jereo ihany aloha so mbola zavotany raha matao io zalahy. Ary eo fatorana ny tanana ny lali le tsy manjary tia. Tsy manaiky an'izao kosa fa aina solon'ny aina. Tandrem. Zany sazany olona tsy vanina ohatry tony. Okizay fa tsy mihetsika tsony ange izy zany. Tandrem fa vao heliko ny lalàna ange famonoan'olona raha matokely. Ianao koa zany namany. Masoanao ny manambana tahaka izao fa apetrao iny. Tsy nareo marina izany hoe maty reny izany sady maty tamin'ny fomba maty ravina dia miteny an'izany. Eny tifiro ariara izay no mampitsangana ny reninao e. Mbola latsainao ihany Sanatria raha tia mifandatsana nataoko fa tia mifampieritrretany. Apetrao zanako ty basy ty dia eo finiko ianao. Mangisa ny zanako izany. Tsy tiako ny ranomasoko mahita an'izao trangan-java izao. Mamy tokoa ny reny.
tsy misy tamingan'olona tonaray azy sahala amin'ny efa-tseto amin'ny manodidina ngery zalahareny zany raha izao no zavatra mitrangy oay tsy misy afa-tsy ireo sokatra amin'ny gondreo no ato azafady hoe mona jita mon commandant alefaso aloha le drone nentsika iny hijerena ny manodidina ny lavidavitra any toko moa tsika efa tsy misaraka amin'ireny raha tadiditsika avy hatrany iny tsy lany fotoana nanontany le ndaty iny tsika mety hoe miandry any amin'ny takotakonandry zala ay le dia aika afaky ny kodiarana ray ato aloha ato izay zany nanajanony eny ty tato zava-doza ho an'ny Madagasikara ny firoborobony ty tambatsotra pakan-tsokosoko ny aren'ny pirenena tahaka izao ty marina mihitsy za mon commandant iza ve ka sokatra rady atamahery ray alina ny tao amin'le trano be vola miopapana ny saika tany aposindry tsy mataotody mianakavy fa tamin'ny fomba ahoana aloha ny tahirizany an'izany sokatra analina zany ka nizarazarainy tamin'ireo efitram-polo ny tao amin'le trano mba tsy ny orona tamin'izany aza ny odidohan'izy mianaka ny karakaraza ireny toko fa miresaka momba azy mianaka tokoa ianao napalahelo dia napalahelo nefa raha n'le zana mivaviko amin'izao sika miresaka izao dia naterina mainka any ambitsabo-saina nge izy traumatisé-ony izy ho mpitsabo ka atovy eo aminao kosa ny toerana mon commandant eny fa naizanona tsy zany miaiky ny heripon'ilay commissaire fanira mon commandant vehivavy nefa dia nafy andro zalako soa kosa aloha fa nampiasa maso lavitra izy dia afaka nahitany lavitra ny vehivavy nge mon commandant rehefa mafany zay ny fony eo anatrehany tsirariny dia mahavita zavatra mihoatra ny vitan'ny lehilahy eny tsapako amin'izany teninao zany ny fahasahindra matora sosy raha matokely alita fa zany aloha ihany ny tena mampanahady aza hitako ka ho maty mombokeny tena andalana zao raha mahavoatontonona ny reto mpanefefo reto zao manahy mantsy fa ho jambo amin'ny vola mason'ny mpanao fanadihadiana ka raha toy izany ianao zany kosa nge mon commandant zany no atao an-tsena dia ho resy tsy miady sika aleo aloha hiasa ny bianko eny ny raha tsika nahita ihany nge reny raha maro mahavoatonton'olona ambony na olona akaiky ny manam-pahefana ambony reny ka raha izany nge dia tokony hitsangana ny ohatra n'izany sika ny fanenjika tamin'ireny jola reny sika nge ka nahita pirofo eny fa efa ataontsika zava-dehibe aloha zao zava-bitantsika mpitandro filaminana izao hoe na dia mbola ilana ezaka mafy dia mafy aza tady anaikitra izany torimaso zany mon commandant mafy tokoa iny ady amanainy iny nazako aza mba reratreraka keloka sofa efa mivoatra ny teknôlôjia ka vetivety sika dia sotro kafe efa pelatana ny fitsarana zao iny raha iny ka miandry ny fampiarana ny sazy mifanintsy amin'ny mpandray anjara tsika rehetra tsy anaiky monsieur le maire fa tsy maintsy ampiarina amin'ireo olona voatontonindreo ny lalàna ka ahoana moa zany lalàna raha matokely lalàna tsy maintsy ampiarina amin'ireo mitazona tsy ara-dalàna na mitrandraka tsokosoko ny arena voazanaravana io lalàna io nge lefa nilazaiko anao tamin'le indray andro iny eny tsaroko le zato hatramin'ny ranjato tapitrisa zay indrindra miampy fitanana ponja sazy miatra eny fa misaotra indrindra monsieur le maire tamin'ny fiaramiasa rehetra nataonao taminay tsisy izao zany raha toy ny nataonao reny daholo angamba ny ataondreo olo-panjakana rehetra dia irindra ny fiarahamonina ary misodra makany amin'izany fandrosoana dradradradrainy izany ty nosy Madagasikara ty mbola ho ela nefa izany satria mbola ao anatin'ireo firenena 10 manitra indrindra eran-tany ny tantsika sady kivy amin'izany ianao raha matokely alita
Adidy amanandraikitra tsy maintsy atao amin'ny tanin-drazantsika ianao toko. Saronao angano fahendrena malagasy no hoe ny tao-trano tsy efa nirery ny firaisan-kina no hery ary tondrotokana tsy mahazo hao andraiky sy ny olom-pirenena rehetra ny fiarovana ny harena voajanahary ka tsy maintsy mandray anjara izy raha mahatsapa fa zava-dehibe zany. Marina mihitsy izany voalasanao izany. Tokony andray andre ny fanentanana natao tamindreny ny mponina aty aminareo satria ary zareo no aty apotony aty. Tena marina aloha zany. Raha reny mbola tsy misy fiantraikany dia tsika malagasy mihitsy ny tokony hiala eto amin'ity nosy Madagasikara ity. Tena olozako. Rehefa tsy tiany antsika ihany tsika dia aleo ry zareo vahiny mahatsapa ny lanja no hipetraka eto hiaro azy ireny. Ny Zoo de Francfort any Allemagne sy ny Zoo de Los Angeles any Amerika dia ahitana an'io karazan-tsokatra io. Efa nahitana aty misy ny sariny kioza tany Allemagne tamin'ny taona 70. Ny olona Monsieur le Maire no mahatsapa ny asaribidiny arentsika fa atsika malagasy indray no miravoravo tanana. Hafahafa mihitsy ny malagasy reto. Betsaka ny malagasy no tsy mahalala menatra amin'ireny fanamarana nataon'ny vondrony firenendehibe ireny amin'ny fanondranana tsokosoko sy ny tsy fahatsapana ny asaribidiny arena voajanahary hiavahantsika amin'ny firenen-kafe. Raha manaiky ny lesoka teo amin'ny fampahafantarana ny mahazava-dehibe andreny arena tsy fahita raha tsy eto Madagasikara ireny. Anisan'izany ty sokatra radiata ty. Ekena hoe ahitana azy aty amin'ny nosy Rahavavy saingy taty amintsika ireny nisy nitondra tsokosoko. Izany ariko. Ny fahatsapana ny lesoka no isan'ny antony nanaovana an'izao etsika fanentanana ifotony izao. Kanefa mba hisokatra ny mason'ny malagasy maro fa tsy ho maty ny arivo ariary ny feon'ny fieritreretany ka hamaritra an'izany amin'ireo tsy matao tojo sy fanetri-be ny firenena. Ny fotom-pisainana ny singa voalohany ahafahana ny mitisy mikolo ary miaro antony arena voajanahary tony. Na misy aza ny fanararotan'ireo olon-doza ny fantrana ka andraviravizan'ny vola dia tsy ho voarebirebiny izany ny olona tonga saina. Ny tory andreny no ataony amin'izay fotoana izay. Tena marina mihitsy ka. Mbola tantara amin'itoy ity Monsieur le Maire fa tsy ho tapitra eto akory. Zava-doza nosoratany Vombona Varungi, novelominy Rakoto, Faly, Arikamsarandry, Sinez, Fetra Sarbidy, Nambinina, Bruno, miaraka amin'ny Anjarliva, Vantso, Iary, Niravo, ary Iony Miajanirina. Nanatontosa, Menavona.